daolontsika rehetra azy samy manokatra mivavana izy voalohany dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa no fahasoavany dia verinaina somatsara ary nataon'Andriamanitra natratra ny andro androany ary tsy vitan'izany fa mitominy ary nanaiky mitominy mba ho tonga eto anompan'Andriamanitra koa dia mijoretsa mivady miaraba antsika rehetra zay tonga manarika ty fotoam-pivavahana androany ity ary miaraba anareo akio zay any atokantrano any ka manaraka an'izao fa fotoam-pivavahana izao androany moa no fetiny raim-pianakaviany fetiny ray dia manoloana zay indrindra dia andretsay mivady miaraba anareo raim-pianakaviana rehetra na nareo tonga eto amin'ny fiangonana na nareo any amin'ny tokantrano misy anareo any arabaina amin'ny anaran'i Jesosy salamo fahavalamboroapolo amby zato no tenin'Andriamanitra teny soratra masina omenay mivady anareo raim-pianakaviana eny ane ka araka ny voasoratra ao ho lehilahy ho raim-pianakaviana matahotra an'Andriamanitra avokoa ny lehilahy ny raim-pianakaviana amin'izao asan'Andriamanitra izao ary ho tanteraka ihany koa ny voalaza salamo fahavalamboroapolo amby zato hoe
tonga fitahina ho an'ny vady aman-janakao any ho an'ny ankonanao any ndray mpianakaviana rehetra. Amen. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Ho fanoisantsika ny fotoana dia ny vadiko no hivavaka ho an'ny ray mpianakaviana rehetra miaraka amintsika na eto na ny atokantrano zany. Satria moa androany fête de papa saty zany e dia hivavaka ho an'ny papa rehetra isika mba tena ho lehilahy mahery fitaovana tsara eo am-pelantanan'Andriamanitra ho vavolombelon'ny tompo amin'izao fiangonana izao ary tsy ny papa tonga eto amin'izao fotoana ihany fa ny papa rehetra eto androza kely mihitsy hoentsika mambavaka mba tena araka izany nambara izany ka andaontsika hivavaka ho an'ny papa rehetra. Halleloia. Eto mbavaka ny papa tsika e saty zany mba ho tahina zany mba ho lehilahy mahery ndao ary tsika hiaraka hivavaka ho amin'izay. Andriamanitra ao misaotranao izahay raha nomenao an'ity fotoanandroany ity ahafahanay mivavaka ho an'ray mpianakaviana rehetra ka io izy ireo mba tena ho vavolombelonao fitaovana tsara mahery eo am-pelantananao ho solombavanao iraka solon'i Kristy ary fanomezam-boninahitra nyity fiangonana ity ho fiangonana malaza izao fiangonana izao no fisianono fisiany lehilahy lehibe fiangonana mahery fiangonana tena feno fitahiana tompo ko dia apetraka ifeno am-pelantananao izany rehetrarehetra izany aoka tena tanteraka izany tokoa ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ny azahoanay manao izany mivavaka izany. Halleluia. Amen. Eny ary tompo dia ho tahin'Andriamanitra ny papa rehetra androany izany. Halleluia. Satria mino isika fa ny Andriamanitsika dia mihainy vavaka ary mamaly vavaka zay ny voasoratra ao amin'ny bokyny Jeremia 7:7 sy ny voalazan'i Jesosy any amin'ny Matthieu 7:1 dia satria mino isika fa mihainy vavaka Andriamanitra azo mivalim-bavaka ray mpianakaviana spesialy ane ndray mpianakaviana amin'izao fiangonana izao dia andao hiteka fara zay mafy ho an'ny Andriamanitra itsika. Ianareo any tokantrano dia mity hafa ihany koa. Jesosy Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve. Halleluia. Ny voninahitra moa dia ho an'ny tompo iriry ihany. Noho ny amena ara-pahasalamana moa dia tsy maintsy ohatro foana ny fiseho fotoam-pavana ato amintsika voafetra ny olona miditra ary ny elanelany koa dia mielanelana tahako izao dia manao kasibosy moa zany mazava ho azy itsika zao teo mampalahelo hoe iteran'ny tompo anompon'ny tompo kanefa dia tapenana vavako azapetraka olana zany fa dia zao tsika aloha manaiky fa ho avy fotoana hiala ihany eo satria horesitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ny devoly mitondra valana retina Covid-19 eto Madagasikara. Asiteka faran'izay mafy. Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve. Halleluia. Ndaontsika hanao hira anankiroa eo mpitsanganana ianareo ny atokantrano ihany koa aoka hitsangana dia asandrato ny feonao iterany tompo omey voninahitra izy fa zany no mahafaly an'Andriamanitra eto ny fanatrehan'Andriamanitra any amin'ny tokantrano misy anareo any izy ary inona andrasan'Andriamanitra antsika ianao manompo azy amin'ny fonao rehetra amin'ny fonao manontolo alefary iterany tompo isika hira anankiroa. Ndao tsika hitehaka hideran'Andriamanitra amin'ny alalany tehaka mitiafa mafy an'i Jesosy ianao. Halleluia. Ndao ary tsika hiaraka hideran'i Jesosy ataovy amin'ny fonao rehetra izany. Aviderana
panjakanay pamonjenay tokony heretrao tsy misy mitsontoanao fitiavany ahy tsy mba mifidy jesosy fanjaka amboniny jesosy andria mandray mafy anao andria mandray teram-poko awe panjakanay pamonjenay jesosy panjakanay pamonjenay tokony heretranao tsy misy mitsontoanao fitiavany ahy tsy mba mifidy jesosy fanjaka amboniny jesosy andria mandray andria manitro liderana asantratray nyanarana andria manitro liderana asantratray nyanarana
am'izao fotoana zao a dia hiaraka hivavaka indray sika ho fanamafisantsika ny fiainatsika fa isika izao a dia tsy hoe titre fotsiny mahakristianatsika fa isika izao tena an'Andriamanitra no Jesosy zay efa ninontsika zay efa noraisitsika dia an'Andriamanitra isika ary ny tanjontsika dia tsy hoe ny anompan'Andriamanitra fotsiny mandry ny fahavelomana fa ny tonga somatsara any amin'ilay mandrakizay miaraka amin'i Jesosy ka miakina amin'ny fanoloran-teny no atokavantsika amin'izay tanjon'izay ka andeontsika rehetra apetrao amin'ny fonao tananao na isika eto ato amin'ny fiangonana ny ainareo any amin'ny tokantrano apetrao amin'ny fony tananao dia andeo hivavaka avy atrantsika rehetra orla izy atrizay ka ho mandrakizay misaotra anao zahay fa noho ny fahasoavanao lehibe sy famindraponao dia velonainy zahay ary nreto izay amin'izao fotoana izao manamafy ny faloranay ny tenanay ny ainay ny fanahinay mba hoe ho tananao Andriamanitra anompanao zahay tsy hoe mandritra fahavelomana ihany fa mandrakizay ny tanjonanay dia niaraka aminao teny zao hiaraka aminao na amin'ny alina ary hiaraka aminao ihany koa Andriamanitra mandrakizay any an-danitra ko ankehitriny raiso ny faloranay teny raiso ny faloranay teny fa ho anao zahay ry Andriamanitra io tsy emitra tsy verin-dalana fanompanao hatramin'ny farany ary mijoro zay manoatra ny devoly pakafana manoatra ny devoly mpamengana amin'ny anaran'i Jesosy tsy azo anay mihitsy izany ka dia misaotra ny fanenao masina ny miasa aminay tratrany hitondranay sy tarika anay anaovanay sitraponao ety an-tany taky ny any an-danitra misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy halleloia amen dia izao nampahirizako anareo a foy ny fotoanantsika tahako izao hoe anaovana vavaka fa any amin'ny tokantrano misy anareo a tena manokana fotoana anaovana vavaka atao fisarobidy aminao mihitsy zany atao fiainana mifandray amin'Andriamanitra zay niantso anao ho amin'ny famonjena ary nanomana anao ho amin'ilay mandrakizay atao fisarobidy aminao zany atao zava-dehibe aminao zany manokana fotoana saika isan'andro manao vavaka eo ny atren'Andriamanitra amen na ny voninahitra ny ho antompo irery ihany andreny tenin'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao a ka mialohan'izay dia anao hira anankiray aloha zany isika tompoko akopimy masinao ho antsika rehetrarehetra manaraka zao fotoam-pivavahana izao aoky mifantoka tsara amin'Andriamanitra ianao nodrikeo atongotraoa iretrany fanatre anao izao arosaeto ny osotra ataovy amin'ny fonao mantolo mira miaraka amintsika eny ny tompo miaraka amintsika amin'izao fotoam-pivavahana izao izy fahasoavana ho antsika izany ka dia raha ho amin'ny fonao mantolo izy misaotra Andriamanitra misaotra Andriamanitra fahasoavana lehibe ho anay ty fotoana androany ity
dia amaky baiboly avy hatrany isika Josoa toko 10 no vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Josoa toko 10 lavalava le izy fa eno tsara ary arao. Vakina manoko amin'ny andininy voalohany. Ary rehefa reny Adony Zedeka mpanjakan'i Jerosalema fa afaka Josoa ay ka noravany fa arak'izay nataony tamin'ny Jeriko sy ny mpanjakany no nataony tamin'ny ay sy ny mpanjakany. Sady nanao fihavana tamin'ny Israely ny mponina tany Gibeona ka tometra eo aminy. Dia raka tahotra indrindra izy satria tanàna lehibe Gibeona tahaka ny anankiray amin'ny tanàna misy andriny sady lehibe no ay ary nahery ny lehilahy rehetra teo. Dia naniraka olona Adony Zedeka mpanjakan'i Jerosalema ho any amin'ny Oama mpanjakan'i Hebrona sy Pirama mpanjakan'i Jarmota ary Jafia mpanjakan'i Lakisy ary Debira mpanjakan'i Eglona ka nanao hoe miakara ty amiko ka manapia amelizantsika ny Gibeona fa efa nanao fihavanana tamin'ny Josoa sy ny zanak'Israely izy. Dia niangony ireo mpanjaka 5 tamin'ny Amorita ireo, dia ny mpanjakan'i Jerosalema, ny mpanjakan'i Hebrona, ny mpanjakan'ny Jarmota, ny mpanjakan'ny Lakisy ary ny mpanjakan'ny Eglona ka niakatra izy sy ny miaramilany rehetra ary nitoby tandrifon'ny Gibeona ka namely azy. Andiny 9. Aroa Jehova tamin'i Josoa, aza matahotra azy fa efa natolotra eo an-tananao izy ka tsy izy ajanony eo anoloanao izy na dia ray akory azy. Ary tonga tapoka tamin'ny ireo Josoa fa nanao lava alina avy tany Gilgala izy. Ary Jehova nampifanaritaka ireo teo anoloan'ny Israely ary namely ireo tany Gibeona izy ka nafaty marobe sady nanenjika azy tamin'ny fiakarana makany Bitiorina izy ka namely azy hatrany Ezeka ka hatrany Makeda. Ary no nandositra teo anoloan'ny Israely teo ampidinany Bitiorina izy, Jehova dia nandatsaka vandry vavety taminy avy tany an-danitra hatrany Azeka ka nafaty azy. Ary be lavitra ny matiny avandra no izay nyvonoany zanak'Israely tamin'ny sabatra. Ato amin'ny Korintianina voalohany ray toko 12 andininy 7:20. Fa isaorany Andriamanitra zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Halleluja. Marobe ry havana malala ireo tantara ao anatin'ny Baiboly manambara fa tsy mamela ny olony ho rery izany io Andriamanitra ivavahantsika io malona ny olana na malona ny ady hatrehana. Tena arabaky teny tsy mamela antsika ho rery izany izy satria isika izao nge aza diny fa olona efa novidiny io Andriamanitra io tamin'ny rany Jesosy mba ho an'Andriamanitra. Amin'izao tsika miaraka manompo an'Andriamanitra izao raha tena niraisinao Jesosy, raha tena ao anatinao Jesosy dia voalaza Baiboly hoe an'Andriamanitra ianao. Azy ianao dia nahoana no avelany irery ianao raha ohatra ka mandalo olana na hoe mandalo ady. Dia izay no natokany teny hoe marobe mihitsy ireo tantara ao anatin'ny Baiboly no manambara fa tsy mamela ny olon'Andriamanitra ho rery izany ilay Andriamanitra ivavahantsika. Amen. Araka volazan'ny Baiboly dia vonona trany io Andriamanitra io. Vonona trany izy hitondra famonjena, vonona trany izy hitondra fandresena, vonona trany izy hitondra fitahiana ho antsika amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika. Amen. Zany nge no antony natoka ilay faminaniny ao amin'ny Isaia toko 1:7. Andoka evakitika ilay faminaniny Isaia toko 1:7 dia ilo tsara nge ny voasoratra andininy 10. Asa matahotra ianao fa mombanao aho. Ary asa mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Mampahiranao sady mamonjy anao, eny mitatana anao amin'ny tanakavana famarinako ao. Tsy mazava aminao ve zany teny zany? Andininy 13 fa izao Jehova Andriamanitra ao no mitatana ny tananao kavanana dia le manao aminao hoe aza matahotra izao no amonjy anao. Dia takizany akeo le voalaza ato amin'ny Isaia faminanina ihany io toko 7:7
andiny fa 5 sy 4 zao voasoratra mety manadiny zany aminao va ny vehivavy ka tsy amindra fo amin'ny zanaka nalaoko ny kibony iainy mety manadiny ihany izy fa izao Jehova kosa tsy mba manadiny anao indra fa vitako tompoka vatsy eo an-tanako ianao dia sontoan'le teny ary mandanao dia eo anatrehako mandrakariva. Halleloja. Sambatra be nge ry havana isika izay efa nandrainy Jesosy, isika izay efa manana Jesosy, fa manomboka hatreo dia voasoratra eo bokin'Andriamanitra fa an'Andriamanitra isika. Ary tsy ho adiny mivelively, tsy ho adiny mandrakizay. Ahoana olo efa minanina? Efa vita tomboka vatsy eo an-tanako ianao. Tomboka vatsy tsy azo kosena intsony. Ndao ary ho fisaoran'Andriamanitra hiteka mafy be isika rehetra. Amen. Ny mana-proof fa tsy mamela ny olona horery zany ny Andriamanitra io dia ny zava-nisy tamin'ny andron'ny Josoa. Araka ilay nivakina teo, toy izao ny fandeha ny tantara. Nanapa-kevitra ny mpanjaka 5 miaraka amin'ireo miaramilany fa hiady amin'ny Josoa sy ny zanak'Israely. Ny hevitra mantsy zareo tamin'izany fotoana izany fa ho mora foana no andresena ny Josoa satria hoe mpanjaka 5 be izao miaraka amin'ny miaramilany no andeha hiady amin'ny Josoa sy ny zanak'Israely. Ny hevitra mantsy zareo tamin'izany fa reo Andriamanitra ntompon'ireo mpanjaka 5 reo no hitamba be hiady amin'izay Andriamanitra tokana izay tompon'ny Josoa. 5 milabe zao tsika ozy mpanjaka miaraka amin'ny miaramila. Mora amintsika mandresy raika lahy miaraka amin'ny miaramila. 5 be zao ny Andriamanitra mitambatra hiady amin'ny Andriamanitra Josoa. Mora amintsika ozy izy no andresentsika ny an-Josoa sy miaramila. Tsy fantany matsy, tena tsy fantany fa lay Andriamanitra tompony Josoa sy zanak'Israely io no lay tena Andriamanitra, io no tompony zao rehetra zao, io no nary zao rehetra zao. Amen. Ary tsy misy maresan'io Andriamanitra io na iza. Halleloja. Marobe mihitsy ny olona no manana fisaina tahaka izany mihevitra ny maro amin'ny olona ohatra fa ny Andriamanitra izay tompon'ny kristianina tompontsika tahaka izao dia Andriamanitra tsinitsinina, Andriamanitra izay tsy mahavonjy, Andriamanitra toy ny azo boboka ka tsy azo anteherana. Be dia be mihitsy ny olona no mieritreritra an'izany. Porofon'izany ohatra tamin'ny andron'ny Nebokadnezara dia nanamboatra sary olona volamena izy, sary vongana, dia natsangana tao an-tanàna. Dia namoaka didy izy fa zay rehetra mandray feona anjomara, feona sodina, feona mozika mafy be, dia natao eo koa ka eo alohan'izay sary vongana, sary olona volamena natsanga-mpanjaka izay. Dia tao amin'ny firenena io nisy jiosy anankitelo, Sadraka sy Mesaka ary Abedinego. Tsy nety ny akohaka, zava-pady aminy miakohaka amin'ny sary vongana, zava-pady aminy nivavaka amin'ny sary volamena natsanga-mpanjaka. Dia tezitra be mihitsy mpanjaka. Dia zao niteny mpanjaka tamin'izy teo lahy, fa naninareo ve ny tsy ankohaka eo alohan'ny sary olona volamena izay natsangako. Mampiomana anareo aho, mba eo koka ianareo. Fa iza ihany koa moa zao Andriamanitra tomponareo sy Andriamanitra ivavahanareo zao no avoavonjy amin'ny tanako, avoavonjy amin'ny olona fory misy avy mirehitra io. Zany hoe tany alobe tany zany dia fotrany fisainan'ny olona hoe iza moa zao Andriamanitra zao. Za manana Andriamanitra ny amahery, za manana Andriamanitra ny atsy misy tahaka azy. Ka ahoana no avoavonjy anareo amin'ny tanako, ahoana no avoavonjy anareo amin'ny olona fory misy avy mirehitra io. Tsotra ny teny izy mirahalahy, ny Andriamanitra dia mahavoavonjy anay. Satria iza moa ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abedinego? Lay Andriamanitra tsy to, lay Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Amen. Miasa izy ka tsy misy matohatra, mety izy ka tsy misy masakana. Halleloja. Ary dia tsy hamonjy anay ry io Andriamanitra io, sanatria aminay ozy izy raha eo koa ka
eolon'ny sarola volamena zay natsaganao zahay zany zany fandeny tantara dia iverena indray zany a ny tantarany Josoa sy ny zanak'Israely le nambara teo zay voalaza hoe nanaovan'ny mpanjaka 5 angaredona aoko fatatsika tsara aloha fa lay Andriamanitra tompontsika kristianina io ry havana dia tsy Andriamanitra sampy io, tsy Andriamanitra tapakazo io, tsy Andriamanitra tsy azo anteherana io, tsy Andriamanitra volana, tsy Andriamanitra kitana, tsy Andriamanitra rano, fa izy no lay Andriamanitra tsy to. Amen. Halleluja. Izy no tompony zao rehetra zao. Izy no Andriamanitra no tompony Josoa tamin'izany andro zany, no tompony Josoa sy zanak'Israely. Izy no Andriamanitra no tompony Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka namonjy azy tamin'izany andro zany. Izy no Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy. Izy no Andriamanitra raintsika fiangonana Refy eto Androdrakely. Araka teny taminareo, raha miasa io Andriamanitra io tsy misy masakana, raha mihetsika io Andriamanitra io tsy misy matohatra. Amen. Niangatana amintsika fotsiny amaolon'Andriamanitra atsika dia ny finoana fa zany ambarako zany tokoa io Andriamanitra zay tompontsika io, ary ny finoana fa miankina amin'io Andriamanitra io daholo ny fiainantsika rehetra androany rapitso ary mandritry ny androm-piainantsika eto ambony tany ity. Tsy maintsy manana zay finoana zay tsika, fa raha tsy zany dia tsy misy azon'Andriamanitra tao araka voalazany Hebreo 4:9. Tsy maintsy manana zay finoana zany tsika, fa raha tsy zany dia hitovy amin'ny olona rehetra ihany koa. Hojeren'Andriamanitra fotsiny manoloana ny olana, hojerena tak'izany ihany koa manoloana ny ady zay atrehana. Tsy maintsy manana finoantsika. Amin'izay rehefa mivavaka tsika dia miainao tsika Andriamanitra ary mamaly vavaka tsika izy. Toy zao ary zava-nisy tamin'ny andron'ny Josoa. Nanao tambabe ny mpanjaka 5 miaraka amin'ireo miaramilany andeha hiady amin'ny Josoa miaraka amin'ireo miaramilany ihany koa. Fa tiny nampahery teny eo ihany tsy niandry ely, teny eo ihany tonga dia niditra an-tsehatra Andriamanitra. Zay ny lazaiko aminareo hoe tsy mamela ny olona azy ho rery zany Andriamanitra manoloana ny olana na manoloana ny ady. Ahoana ho Jesosy Kristy lioka toko fahavalambinifolo andiny fafito. Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafity fa zay mitaraina amin'ny andro manalina ary mo hitaredretra va izy. Tsy mitaredretra Andriamanitra. Porofo zany teny eo ihany dia nitratsetra izy namonjy an'i Josoa sy ny miaramilany Israely. Ahoana ho Andriamanitra tamin'ny Josoa tamin'izany eo amin'ny 15 Josoa 10. Asa matahotra azy ianareo, asa mivatim-po, asa varaotsana, fa indro atolotro eo an-tananareo rehefa valy be dia be reo. Atolotro zao Jehovah Andriamanitra ivavahanareo no hibata andreo olondreo dia hanolotra andreo olondreo eo an-tananareo mba ho resenareo. Dia olo zay teny nataon'Andriamanitra zay dia tsy salasala Josoa, fa avy hatrany dia noraisany le teny. Isika fiangonana amin'ny mahaolon'ny Andriamanitra atsika manana teny maro be ao anaty Baiboly ity isika. Raiso avy hatrany ny teny nataon'Andriamanitra, ekeo avy hatrany ny teny nataon'Andriamanitra. Ny fampianarana tamin'ny maraina moa zay nentin'ny ramatoa vadiko teto dia tsotra. Jakoba 1:12. Aoko mpakatony teny anareo fa tsy mpiainy fotsiny ihany ka mitaka ny teny anareo. Raha vo amin'ny teny Andriamanitra avy hatrany dia raiso le teny, eno le teny, fa miankina amin'izany no etsy ataon'Andriamanitra entina hamonjenanao, entina hampandresenanao, entina hitahinanao manoloana ny olana, manoloana ny ady misy, satria mbola ao anatin'ny olana sy ny ady isika mandrakatretriny izao. Halleluja. Halleluja. Amen. Aoka ho tak'izay nataony Josoa no ataontsika manoloana ny teny nataon'Andriamanitra. Dia eo amin'ny 10 indray dia voalaza Josoa 10:10. Fa rehefa nitratsetra Andriamanitra dia nakany amin'ny toby nisandreto mpanjaka 5 sy miaramila andreto dia nataon'Andriamanitra mifanaritaka zareo reo.
tena tsy takatresanika rehefa na fiasan'Andriamanitra ivavahantsika ry Josoa amin'izany efa nambavahady vonona miaraka amin'ny lefona miaraka amin'ny lefim-poy miaraka fitaovam-piadiana hoe alao avy fa amin'ny anaran'i Jehovahandriamanitra resitsika ireo lay Andriamanitra ivavahantsika efa any amin'ny toby misy andreto fahavalo reto mampifanaritaka azy hainao manakorotana programana mampisavorivory anjareo anika dia miaramila mikorotana miaramila misavorivoro mora reseny anika rehefa nandroso Josoa sy miaramilany dia nahafatesana be deaibe reto fahavalo reto farany refatra nandositra zalafa tena tsy letratsika Josoa sy zany Israely dia ity mampahery anankiray ihany koa ngana velan'Andriamanitra nandositra fotsiny amin'izao tsisy mialamainy eto andeha hoaiza fihinana ataon'Andriamanitra ho ianao eo amin'ny 140 Josoa 10 tonga dia namorona rahona be tena milanitra Andriamanitra namorona vandra be tena andanitra Andriamanitra tonga dia nalatsaka Andriamanitra ny avandra vavety be tsy haiko navandra tahaka ny tontondro ny abeny navandra tahaka ny ahoana ny abeny fa dia avandra vavety be hoy ny Baiboly no nalatsaka Andriamanitra namely dia hoy ny Baiboly manao hoe be lavitra ny olona maty ny avandra noho ny maty ny sabatry Josoa sy ny zanak'Israely Jehovah no niady ho an'ny olony halleluja tena marina be ry avanao asakasakao zay mbola irorosaina malaka ankehitriny misy ady ianao misy olana ianao dia mirorosaina kivikivy verevitra tsy hainao tsony zay tondranao fiainanao asakasakao fa marina be ny faminaniana nampitondrena ny Isaia mpaminany ilay nivakiko taminareo teo hoe aza matahotra fa mombanao aho aza mierikerika foana aza mitoditodika foana fa izao ny Andriamanitra aho mampahiranao aho mamonjanao aho ary mitantana anao amin'ny tanakavana famarinako asoteka mabe tompoko marina be mihitsy ny faminaniny rehefa nivakiko taminareo ihany koa Isaia 7:20 andininy 5:40 manao hoe moa mety manadino zany aminao vavivavy eny mety manadino ihany izy efa mananadino ngamy ianao fa izao Jehovahandriamanitra ao tsy mba manadino anao no Jesosy efa vita tomboka vatsy ao tanako ianao no Jesosy olika anao no Jesosy ay ianao halleluja ka tsodrana ataoko amintsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra mandalo olana zay rehetra mandalo ady amin'ity androandroany ity amin'ny anaran'i Jesosy tahaka ny nampandresen'Andriamanitra Josoa no ampandresena anao amen halleluja ary marina be mihitsy ny voalasan'ny Korintiana voalohany 10:7 isorina ny Andriamanitra Paoly zay manome fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika tena spesialy zany teny zany asakasakao zay mbola irorosaina ihany spesialy zany teny zany no Jesosy zay ao anatinao no Jesosy zay mitoetra ao anatinao monina ao anatinao dia mendrika omen'Andriamanitra fandresena ianao zay mino dia manavamena mafy be Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve halleluja dia mba tonga antsika rehetra ahita nitany Josoa raha nandalo ady ry zareo mba tonga antsika rehetra ahita tahaka nitany Sadraka sy Mesaka ary Abednego raha nandalo ady ihany koa ry zareo tamin'izany andro zany mba tonga antsika ahita nitan'ireo olon'Andriamanitra teo alohantsika dia mampahery aho amin'ny mampanopin'Andriamanitra manana finoana ianareo fa lay Andriamanitra say namonja Josoa sy zanak'Israely lay Andriamanitra say namonja Sadraka sy Mesaka ary Abednego izy no Andriamanitra tompon'izao rehetra zao izy no Andriamanitra efa nandray atanana atsika mba tonga atsika ho lasa olon'Andriamanitra halleluja amen ka ny lalana hitondratsika mba hanana finoana dia ity mila
mandray ny fanahy masintsika mila feny ny fanahy masintsika zay mola nambarako tamin'ny herina mila mandray ny fanahy masintsika mila feny ny fanahy masintsika fa raha ohatra ka mpino kristiana fotsiny ianao mionona hoe efa nandray an Jesosy efa manana Jesosy fa ny fanahy masina tsy mbola nilatsaka taminao indrindrindrindra hoe tsy mbola nameno anao dia tsy afaka nitombo ny fononao tsy afaka niatanjaka ny fononao tahaka ny finoana nanana Josoa sy zanaka Israely tahaka ny finoana nanana Sadraka sy Mesaka ary Abednego tsy afaka nianana finoana ianao manamarina izany ohatra ny tantaran'reto apôstôly tantarain'ny baiboly fa talohany nandraisan'izy ireo ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta mpianatra Jesosy ry zareo apôstôly zareo fa le tena finoana tena hoe iza moa Jesosy hitipotsika ety tsy nananany zareo zany natoka zareo navita ny teny raha nandeha lakana ka tojo ranomasina malojo tojo tafitra mafy be zao ny teny mpampianatra tsy mampaninanao fa azo fatesana izao miaraka amin'ny Jesosy izy fa ny fahafantarana dia hoe tsy maintsy maty ny onjany ranomasina io maty ny rivotra mahery vaika io zany natoka Jesosy nananatra ny zareo hoe tsy mbola manam-pinoana ihany va ianareo tsy fantatrareo ve zako taloha nandraisa fanahy masina dia zany fa rehefa nilatsaka fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta niova ny tantaram-piainan'izy ireo niova le tantara aram-panahy niova tanteraka raha zany ve teony ao ihany nitsanga ny Petera sy ndraiky ambin'ny folo lahy asy apôstôly toko faharoa ny tantara izany dia niaraka ny toroteny zareo niaraka ny joro vavolombelony zareo any Jesosy izahay vavolombelony Jesosy izahay avy amin'Andriamanitra zao fanahy masina milatsaka aminareo zao dia lasa nitoroteny zareo lasa vavaka ny marary zareo lasa nanoasan'Andriamanitra zareo satria zay le asa amin'ny fanahy masina mametraka finoana ato anaty dia indrisa nefa fa rehefa nandeha ny fotoana ainareo tsara ny tantara fa niena fahafeno fanahy masina tao aminy tsy hoe tsy nanana fanahy masina intsony zareo raha tsy nanana izy efa niemitra efa miverin-dalana adiny tanteraka ny amin'ny Jesosy fa niena ny fahafeno fanahy masina tao aminy ka rehefa niena dia niverina tahaka ny teolohandray tsy masamy toroteny tsy masamy joro vavolombelona tsy masamy vavaka ny marary tsy masamy mamoaka démonie ny tomba avaka zareo manamarina izany asy ny apôstôly toko faefatra andeha fa 7 fa 9 telopolo tomba avaka zareo dia hoe tompo omeo any mpanomponao ny fahasahina mba hitory ny teninao dikany dia hoe tsy taho amin'ntsony ny finoana dia tsy nanana fahasahina ry zareo fa jereo tsara fa asy ny apôstôly toko faefatra andeha faraika amin'ny telopolo raha mbola teo am-pivavahana indray ry zareo dia nilatsaka fanahy masina niofitrofotra ny trano seneankonana dia feno fanahy masina izy rehetra dia inona ny tranga ho ny baiboly dia nitory ny teny Andriamanitra amin'ny fahasahina lasa velona indray le finoana lasa natanjaka indray le finoana zay mahatonga amin'ny teny hoe mba hatonga antsika fiangonana kristianina eto amin'izao fiangonana niantson'Andriamanitra anay izao ahita nitany Josoa sy zanaka Israely ahita nitany Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia mila manana finoantsika ahoana ny fomba azahoana finoana fomba anankiray mila mandray ny fanahy masina ianao mila feno ny fanahy masina ianao amen rehefa mandray ny fanahy masina ianao feno ny fanahy masina ianao dia iova ny tantaram-piainanao iova ny tantara ara-panahinao halleloia halleloia fa fanampin'izay ihany koa ataovy zava-dehibe ny famonjena fiara-miangona tompoko ataovy tena manan-danja ny fiainanao satria ho anatin'ny fiara-miangona misy ny fanatrehan'Andriamanitra dia ahoana ho Paoly Romana toko 10:7 fa ny finoana dia efa mitoroteny ary le toroteny renesina tsy avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa avy amin'ny Kristy mampitombo finoana iny mamelona fanantenana iny ka engany ho sarobidy amintsika ihany koa ny fiara-miangona ary famaranako ny afatra dia izao amin'ny anaran'i Jesosy tsofoko ranontsika rehetra tonga eto na dia mbola ao anatin'ny ady ary Madagasikara ao anatin'ny ady ihany koa ianao ho mpandresany ianao zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Josoa sy zanaka Israely ho ataony aminao
zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego ho ataony aminao ho tanteraka an'izany. Asiteka mafy tompoko. Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Alleloia. Andao ary vavaka isika ary isotra n'Andriamanitra fa ny Andriamanitsika dia lay tompo zao rehetra zao. Lay izy hatrizay ka mandrakizay no anarany. Izy no rain'i Jesosy Kristy, izy no raintsika. Eto izy amin'izao fotoana izao efa mitany ty fotoam-pivavahana ity, misora azy ianao. Fa fanampy izay mivavah mba hilatsaka amintsika fanahy masina, mba miaino antsika fanahy masina. Tiako hoe raha hiala eto anao dia olona manam-pinoana be mihitsy, tena manam-pinoana be. Andao tonga dia vavaka vetrantsika rehetra azy. Samy mivavaka izy tompoko. Halleluja. Misaotra anao Andriamanitra izahay fa ankehitriny no fahasoavanao lehibe dia ilay Andriamanitra notompony Josoa sy ny zanaka Israely, ilay namoaka azy ho mpandresy nanoloanandreo fahavalo mpanjaka 5,000 nitambabe. Ilay Andriamanitra notompony Sadraka sy Mesaka ary Abednego zay namonjy azy teo an-tanan'ny mpanjaka sy ny laforo misy afo mirehitra. Isorany anao Andriamanitra fa no fahasoavanao dia noraisinao isan'ny olonao zahay, ary ianao no Andriamanitra ivavahanay ka dia misotra. Ankehitriny amin'ity androandroany ity alatsaho aminay ny fanenao masina, ampitianao aminay ny fanenao masina. Atao feno izahay. Halleluja. Misaotra Andriamanitra, atao feno izahay. Mivavariavana ho anareo any atokantrano any, mivava tompoko. Halleluja. Isorana ny anao Andriamanitra, anao zahay ka dia hivoaka mpandresy zahay malona ny olona sy ny ady misy eto amin'ny firenena malagasy. Amen. Amoakanay ho mpandresy anao ary tayana ihany koa. Misaotra Andriamanitra, misaotra. Halleluja. Anao ao tompo reko ny feonao, zay mitoriny fitiavanao, nefa milatsaka ny finoanao anatunao. Aku pemasno sini azufitalia manakake sani lani nuala mivojaga isauraku. Sotrana Andriamanitra, makasitraka anao zahay ny amin'ny fotoana izay toranao anay teto, ka dia miondrika eto anaty anao ilay Andriamanitra tsy toa, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Satria mandeha be ihany ny fotoanantsika dia hitondra ny fanatitra isika. Ho anareo izay nitondra ny ampafolo-karena, ilay ampafolo ny tahin'Andriamanitra anareo, ho fampiarana voalaza amin'ny bokin'ny Malakia 3:10, 1:12, dia manosy ety alohana ianareo hitondra an'izay. Dia tataza manokana eny toerana fanatitra fanaontsika mazatra hatramin'izay. Ka dia ny tompony entantsika anao hira anankiray isika ao anatin'izany rehetra izany. Now
misy azady zay mitady andreraka fanitanatompo matraka fonay isanandro isanandro mankalazanao ao miantsoantso ao ideranao itsaokanao ao misaotranao saotra wawa nunire fitaina numena wa esambatra ifana iju litukuo saotra wana saotra wawa benitsy alleluia any filazana dia ilazana ianareo mpanavavaka fifonana rehetra le mpanavavaka fifona isika latsinainy mba ho tonga rapitso alatsinainy eto zany amin'ny ray ora sasany fotoana mazatra dia samifampilaza dia ilazana ihany koa nareo mpanavavaka fifonana isika ny sabotsy le miaraka madamo zaninina tongava fato amin'ny salina fanafahana ianareo no manao vavaka fifonana samifampilaza dia manarak'izay a ny fitoam-pihavanana ataontsika moa zany somary misy miova kely zany hoe ny fitoam-pihavana tolakandro dia ataontsika manomboka amin'ny 20 ora ka mifarana amin'ny 2 ora zany hoe manana adiny 2 zao tsika tsy taky ny androany adiny 2 fotsiny zany hoe mba hivalapitra kokoa zany tsika amin'ny zavatra rehetra toy ny fideranana ny vavaka sy ny fitondrana ny afatr'Andriamanitra amen na ka dia maka numéro foana ianareo zany raha monjy amin'ny 20 raha ohatra moa ka feny place eto a dia any amin'ny sekolalady ihany koa zany a misy fitoam-pivavana amin'ny 20 amin'izao tsika miteny zao dia fa any amin'ny salilany a dia fa misy fitoam-pivavana any dia mba tokanareo tsy eritreritra tapikona ihany tena ao paster izy ny tanay ao dia amin'ny 20 zany a tsy ato fa any sekolalady zany miaraka aminareo ny tsy tovizany ato seny amin'ny sekolalady a ny any tsy misy fiderana tako zao satria tsy zava-maneno any akapiala fotsy natao any dia paster Leon no mitarika fotoana any zay fotsy zany mampiavaka azy fa ny rehetra dia mitovy daholo misy fa manarika any Andriamanitra fa tsy hoe ka manarika anyka ohatra ny tsy aby le fiderana any dia tsy hoany a fa aopiakony na tiako i Andriamanitra misy azy ato misy azy anky hoany ka dia zay natompoko ny fitoam-pivavana andavanandro talata salakamisy misy eto a fivadikana manomboka amin'ny 7 ary ny culte manomboka amin'ny 20 ora dia tongava tsara daholo ianareo mampahery any mahita hoe mitombo betsaka ny olona tonga andavanandro amin'le fitoam-pivavana zany ka dia tongava tsara ianareo amen na ka dia zay zany no fotoanantsika tamin'ity androandroany ety ka dia mirasoantsika rehetra miraha fahasoavana hitsangatsika marana fotoana dia vavaka ao anareo aho raha ndia ody ianareo dia ody olona efa manam-pinoana be mihitsy fa olona omban'Andriamanitra tahaka ny Josoa omban'Andriamanitra tahaka ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego apetra amin'ny fonao tanàna fivavakatsika ray malalo vita ny fitoam-pivavahana tamin'ity androandroany ity koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta misaotra anao zahay ary makasitraka anao ny amin'izany fahasoavana lehibe
nomena ho anay izany satria nindro zay fa teto anao ary nitamalokana ty fotoana ity andeha ody reto olony reto ka dia tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy ody miaraka finoana lehibe ka ahita fandresena tahaka ny fandresena nomenao an Josoa sy zanak'Israely ahita fandresena tahaka ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego ihany koa ary hotahina arabaky teny na dia mbola anatin'ny olona sy niady ary Madagasikara dia ho avanao any ity fiangonana ity ho avanao any zao asan'Andriamanitra izao misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy amen dia mirafy zantsika tompoko samy tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra